filomarika ravalomanana no sakanany zandary indray ny fiara nitondra azy. Jobily ny mpitandrina rabe manantoanina aromanana tonga ny anontrona ny filomarika ravalomanana. Raikitra ny sakoroka tetsy Analakely sy Behoririka mialy monsieur le maire hoy ireo mpivarotra amoron-dalana. Sotranao hatrany misafidy ny fahitalavitry ny MBS tonga soa anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny kafaliana trano no hitsidiako ny tokantrano amin'izao alina izao ka manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao sahady anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Anboatsika ny vavaoatra izao alina izao dia manao sesilany ny fandraisa ny lehibe ny mpanohitra Andriamatomarika Ravalomanana ireo masoevo vahiny eto Madagasikara naneo ny afaliany ny filomarika Ravalomanana raha nandray ny ambassadeur ny République fédérale d'Allemagne ho an'ny Androany Andriamato Michael de Hus. Androany tao amin'ny trano fonenany tetsy Faravohitra ny resaka ny toedra rahampirenena misy eto Madagasikara ny rotonta ny fanaraka lohevitra mikasika ny toedra ara politika, ny toe-karena sy ny sosialy ary ny maro hafa. Tsy misy izay tsy miaiky fa tsy azo idovirana tokoa ity filoham-pirenena teo aloha ity amin'ny lafin'ny diplomasia. Naverimberiny matetika fa kapoakany ny fifampiresahana sy fifampirarahana amin'ny vahiny na ny fianakaviam-be iray samy pirenena aza mahafantatra tsara ny fomba fiasany ary tsara ny fifandraisana aminy. Raha tsy ahivana dia tamin'ny andro ny filomarika Ravalomanana no natomboka ilay hoe diplomasia ekonomika ka nampiasaina hitady mpiara-miasa sy mpamatsy vola ireo masoevon'ny Madagasikara tany ivelany. Fiara-miasa no atao fa tsy fanambakana hoy ity filoha ity ary fantatry ny vahiny tsara izay filozofia izay ary nohajain'izy ireo. Marina moa fa omaly dia nandray ny iraka manokana avy amin'ny gouvernemanta amerikanina ny filomarika Ravalomanana. Ny azo ny lalam-pirenena faharoa iny androany ny filomarika Ravalomanana ankora nefa ny agagana satria mbola nahazo baiko indray ny zandary ka nanao ny fanakanana ny fiara nitondra ny filoham-pirenena teo aloha ity izay manana ny sata manokana mifehy azy. Asin'Andriamalala sy Manorandramalala. Raha ny azo anisambaina ny lalam-pirenena faharoa indray ny filomarika Ravalomanana androany dia sakana ny zandary indray ny fiara nitondra azy. Tranga izay efa mahazatra ny maheno azy sy mahita izao fetsika ny zandary izao. Tsy vita ny fanakanana sy fizavana taratasy ny fiara n'ity filoha teo aloha ity ihany ny tranga tamin'ity androany ity fa nisy mihitsy ny fakana horonan-tsary nataon'ireo mpitandro ny filaminana. Ekena fa manao ny asany zandary saingy toa hafahafa ny fietsiny. Raha jerena tokoa inoronan-tsary teo iny inona no antony nakany mpitandro filaminana sary ny fiara sy ny laharan'ny fiara nitondra ny filomarika Ravalomanana. Tsy fantatry ny mpanome baiko ireto zandary ireto anga ny fisiany lalàna velona 724 tsipika aotraotra ray izay mamatitra ny zo fototra isitrahany ny filoham-pirenena teo aloha. Ny azo inona aloha dia misy ifandraisany tamin'ny azonjay sy ny ramatahora miatra tamin'ny filomarika Ravalomanana hatramin'izay iny tranga androany iny. Raha tsy ahivana tokoa mantsy dia efa narahan'ny mpitandro filaminana hatrany am-piangonana mihitsy ity filoham-pirenena teo aloha ity ary nanomboka teo ny sakana sy ny ramatahora nataony zandary isak'izay toerana alehan'ity filoham-pirenena teo aloha ity. Tranga farany tamin'izany izao ny tena talata vononondry ny 5 Jona lasa teo raha iny aviany mangamila iny ny filomarika Ravalomanana. Mbola nisy ihany koa ny sakana tetsy Ambomangakely andro vitsy taorin'izay saingy lefitra ireo zandary nahita fiarana diplomaty taorian'ny fiara nitondra ny filomarika Ravalomanana. Tsara ny manamarika fa ny fiaran'ny filomarika Ravalomanana ireriany no savain'reto zandary ireto ny atota taratasy ny fiara fa tsy nijerena akory ny any ny fiara hafa. Tontosa androany maraina tetsy sambaina ny fanompoam-pivavahana lehibe ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra noho ny jobily fisotrondronono ny faha-efapolo taona na ampitandrina an'Andriamato Rabenantoanina Aromanana Philibert tonga maro monimpinto ary tonga nanatrika izany ihany koa ny filomarika Ravalomanana. Asin'Andriamalala sy Manorandramalala hatrany.
fa ny fitiavan'i Kristy no naniraka ray. Io ny andalan-tsoratra masina nentina nankalazana ny Jobily, fisotrondronono sy fahefa-polo taona nampitandrina Andrabe Manatoana ary manana Philibert. Izy dia filohan'ny synodam-paritany Atsinanana ao amin'ny finoana FJKM. Na vita be teo amin'izany synodam-paritany izany izy, ka no marikana tamin'ny fanompoam-pivavahana lehibe tetsy amin'ny kianja malalaka tetsy Isambaina ny ivon'ny fankalazana androany. Andeha apetraka ny fanontaniana. Inona no manery anao hiditra am-piangonana? Inona no manery anao hiditra sampana? Zay tena tsy voatery teny anao ho eniny akatrinao, fa leo aneritreritra lisy. Anampy anao fanontanian-teny zany. Inona no mahatonga anao nanaitra anao dekona? Anao mpitandrina. Mety sady akatahaka ny président synodal sy pôly apôstôly fotsiny angamba ny sasany hoe za ve pasteur dia manontaniana andray a. Fitiavan'i Kristy no manery anay. Fa tsy vita andresaka io. Tsy vita andresaka io. Ka hiteny fotsiny sika hoe fitiavan'i Kristy no manery anay. Fa mila hitany manodidina io. Mila asehonao miariary amin'ny tapaka sy namana sy amin'ny fiarahamonina io. Mila ambaranao amin'ny olona rehetra io. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anao. Tao aorian'ny toriteny dia nisaotra ireo mpino kristianina tonga maro nanotrina azy ny mpitandrina Rabe Manatoana ary manana Philibert. Anisana azy fankasitrahana sy fisaorana mitafitafy manokana tamin'izany ny filoha Marc Ravalomanana. Izy moa sady aty amin'ny synodam-paritany Atsinanana no ray aman-dreny koa tao amin'ny fo be FJKM satria isan'ny birao fo be FJKM tamin'ny fotoan'andro dia mankasitraka tomboko ary mankatelina no ny fahatongavany. Misaotra manokana no ny nampindramana zao toerana zao tena mahafinaritra. Za eto mahita fa tena milamina voafefy tsara mihitsy ny tanàna ary dia nataony tamin'ny fitiavana sy amin'ny fifaliana ny nanolorana izany ary mieritreritra koa araka ny toriteny teo ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Dia fantany tsara fa rehefa misy fivoriana tahaka Jesosy Kristy mitoriteny tany anefitra ka be dia be ny olona dia ozy ny teniny hoe menareo inona ozy? Menareo hanina izy. Dia nanolotra omby anankiroa izy hoe sao dia lavo-podina ny any Merinarivo, ny any Merikanjaka, ny any Ankazo roa, be dia be lava dia andeha efa mitsimbona tsy niterena akory fa dia tena fitiavana zany. Dia misaotra ray aman-dreny dia Andriamanitra ny amalifity. Andriamanitra manokatra lanitra fitelezan-tsoka izara ny fitahisy ny fahasoavany ho aminao sy ny ankonana ho amin'ny adisy andraiky dia indrindrandrindra eto amin'ny firenentsika eto Madagasikara dia fombanao hatrany Andriamanitra mahereza hatrany. Ny alohan'ny alan'ny filoha Marc Ravalomanana tany Sambaina dia nomena fandraisam-pitenenana ny tenany. Nankahery ireo mpino kristiana izy indrindra ho an'ireo mpino ao anatin'ny synodam-paritany Atsinanana. Tena faly tena faly satria ny fitiavan'i Kristy no manery aho akaty. Tena faly na eny ny toriteny ary mahita nyty le teny fanevy ty miorena tsara aza miova tsy iova mihitsy tsy iova mihitsy sika amin'ny fampona an'Andriamanitra. Ka dia hafa ihany ny synodam-paritany Atsinanana, hafa ihany milamina malala zay tokony ataony rehetra. Fa dia makasitraka ndreo ny karakara ny zava-maneno, ny estrady, ny fotoana rehetra zay no manina ary dia miaraba manokana nareo mpitandrina rehetra eto. Izay ny taiza sy mikolokolo andro voaka an'Andriamanitra. Ianareo no tena mahalala tsara ny ainany voaka. Eny anivon'ny commune, eny anivon'ny fokotany, eny anivon'ny fiangonantsika eny. Fifaliana lehibe ho any afaka manatrika nyty fotoan'ity androany ary tena ny fitiavan'i Kristy mihitsy satria manana fotoana tsy maintsy vonjena amin'ny 20 fa hoe tsy maintsy makany aloha satria ny fitiavan'i Kristy manery anatrika ny ivon'ny Jobily. Tamin'ny fanokafana moa izany tany Melkisinina nanao azy dia ivony izy mbola eto ihany indray
asandray famarana na izy na faravoatra na izy ambomalaza hony zany ka de zay zany président miarabanareo mivady aho misolo tena nreto voakan'Andriamanitra reto miarabanareo mivady aho naharitra nandritran'izay 7 taona zay raha olony zany efa lehibe raha mpanao politique zany efa mahazo misosaka président ka de fantatra fa tena matotra tsara malala tsara dia anao an'izany izy de mba mangataka izy ary maniry izy hoe io izy misy projet mba hipetrahanay fa misotro ronono foana zay nefa tsisy hipetrahana afaketo le fiteniny teo izy mba hikozy iny ay feo fa de ho hitatsika nanaovana azy fa tena fitiava Kristy maneritsika tsy sarotro io président tsy sarotro zany fa matavy mino fotsiny any fa de zay zatra resahako hoe faniriko de faniriko a engany isika rehetra iorona tsara tsy iova amin'ny fanomponan'Andriamanitra ka le teniny mpitoro teny teo le milaza hoe inona ny fanontaniana makao amin'ny tenao inona natonganao taty izy aza valina tena koa de valiko hoe fitiavan'i Kristy na tonga eto nahita ary fantatra ihany koa le teny manaraka tao anatin'le teny io mbola diniako tsara milaza hoe ko amin'izany ry rahalahy malala dia miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra Lafomba vaovao fatanteraka kosa indray ary dia ny tokony io maraina io ny mpivarotra amoron-dalana tetsy Analakely sy Behoririka manohitra ny fanesorana azy ireo amin'ny toerana ivarotany fa ihany koa ny famondrahana azy amin'ny tsena vao naorina ny fiadidina ny tanàna ny Antananarivo renivohitra etsy Behoririka mitatitra amintsika ny andindiny izay ary andy miaratiana sy tokatra marolahy. Orakoraka, tabataba, ny afara tamin'ny fanankanan-dalana ny etsika ireo mpivarotra amoron-dalana tetsy Behoririka io maraina io. Tsy nanaiky ny fanapa-kevitra raisin'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fampidirana azy ireo anaty tsena vaovao izay sady tsy vita nefa tsy manaraka ny fenitra no mbola tsy nirehitra ihany koa ny tafiditra ao anatiny. Zara raha misy toerana afaka ivarotana anatin'ny tsena vao mipetraka fotsiny dia efa tery ny toerana. Tranga izay tena mampitaraina sy mampimenimeny ireo mpivarotra. Nanakoako mihitsy ny hoe mialy monsieur le maire androany tetsy Analakely sy Behoririka. Lehibe ny tanàna tsy nena teto Madagasikara nafantatra ny problème misy teto sanatria izany biby fiompy ireo olona ireo hoatsetsana ao anatina toerana 80 centimètres carré manambany andrazana magasy zany ohatrany hoe kisoso omby ireo dia afatratra fotsiny ao limitina olona 2 metatra ve 2 metatra toradrony amezalohany ireny efa varotra lamba varotra kiraro taloha ny akena hoe toerana fianarana ty tsy azo hitabatabana mpisolda ny alefanao ny farany ambony mpisolda nge miantsoantso hoe asiana fanajana le izy io be ny tanàna itsy nahita ny problème nisy teto Madagasikara en plus niala confinement ampiditra mpianatra volana septambra 2 volana vacances inona zany no ataon'ireo olona ireo androany zao misy mitady nohaniny androany nefa tsy afaka mitady tsisy famplazana mialoha androany fa hoe tamin'ny 3 maraina dia manao assainissement zareo to dia manakorotana tsotro zao
tsy manaiky velivelo mivarotra eto Beorika tsisy fampiresana tsisy fanajana zay zany tonga dia zay eto akaiky le tsena indray tsy mahazo plasy efa olona any alavitra be any mahazo daholo dia mba ahoana moa zany aleo iaho zay mivarotra eto zay tsy mety an'izany hoe namanay miditra ao sasany dia sasany tsy miditra ao tsy mety ekena hatramin'ny farana misy vatolona ny kavany any ratsy velona aho mba hijery ray vahoaka majinika indrindra fa mivarotra majinika mitovy anay a reny manakaramanay dia mivarotra moron-dalana tsisy tany hipetrahana fa rofona maketsy entana rofona makeriny entana dia aiza zany ny ainan'ireo vahoaka majinika ireo efa nilatsahanao te mba hijery an'ireo vahoaka majinika ireo ataona inona tramo be io inona nidiranay ao nga zay vao nahitana io voaterina nakatona tsena moa ireo mpivarotra lehibe nidina nitsehatra raha teo ny mpitandro ny filaminana saingy tsy nasakana ny mpivarotra na neo ny heviny mifandritra ny raharaha ankehitriny ho an'ny mpivarotra moron-dalana dia efa mendrika famonoana azy ny fanalana azy ny an-tsena raha nitoerana eo amin'ilay tsena vaovao etsy Beorika aloha no asian-teny andeha tsy ampiray metatra toradroa akory zara raha misy asianentana afa tsy misy hipetrarana na kely aza araka izao hita amin'ny sary izao mbola izaka goavana ny vahaolana amin'ny resaka mpivarotra moron-dalana io raha ny antotanisa voaray farany dia tombanany eo amin'ny 2 ny isany mpivarotra manodidina eo Analakely sy Beorika mpivarotra lamba kiraro poketra haingotrano finday sy ny sisa mbola hafa ireo mpivarotra ny Andravoahangy 67 hektara isotry hafa ihany koa ireo mpivarotra sakafo sy kojakoja madinika samihafa izay misy anarivony iaraha mafantatra tatoato fa manenjika azy ireo ny komina satria mpivarotra tsy ara-dalàna ny fototry ny olana nefa dia tsy ny fananan'ireo olona ny asany ankamarony ny fototry ny olana nefa dia tsy fananan'ireo olona ireo asany ankamarony ny komina nampanantena-tsena ho azy ireo saingy tsy mangarahara na ny fandaminana na ny fitsinjarana ny toerana kova olana maritra dia ny fanerenana ny toe-karena ihany amin'ny alalan'ny famoronana asa betsaka raha teo ireo olona nanjary tsy hanasa tampoka nandritra ny vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana izao ho any amin'ny faritra kosindrasika ato anatiny tetoy ny vaovao manaraka ity dia nisy ona fifandonana mahery vaika androany tao amin'ny komina Ambodidivaina distrika Nandapa fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny fokon'olona tany an-toerana araka ny fampitam-baovao dia toy ny ilay resaka anjarinitsy na ambalavelona tamin'ny tapabolana lasy ity raharaha ity izay nivadika fifamonoana ka niteraka loza zavandre mahefa sy andrarakoto malala no mamintina amintsika ny andindinina izay sivily maro no voatifitra nandritra ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olona tao amin'ny komina Ambodidivaina distrika Nandapa androany araka ny tatitra sivily iray no voamarina fa namony ainy ray kosa mbola miady amin'ny fahafatesana polisy iray miaramila 4 ary zandary 3 ainko no fantatra fanaratra mafy araka ny loharam-baovao hatrany dia toy n'ilay resaka ambalavelona niseho tany an-toerana tamin'ny tapabolana lasa teo ity raharaha ity ka izao nivadika ho zavatoza izao maro amin'ireo mponina no idiran'ny devoly ka lasa mitazona antsy be sy fitaovam-piadiana mahery vaika ary mandrahona sy makavola aman'olona nirotsaka nitsehatra ny anaty ka vao mainka ny amafy ny fifandonana teo amin'ny rotota vokany sy mba tanteraka ny fiaran'ny mpitandro filaminana noho ny torabaty vararaka sivily maromaro ihany koa no fantatra fanaratra mafy raha toka ny valo tamin'izy ireo no voasambotry ny mpitandro filaminana tamin'ny folora maraina teo no nanomboka ity fifandonana mahery vaika ity ary minitra vitsy taorian'izay no tapitra saika mbola hikasy sa hanafika ireo mpitandro filaminana tao Andapa kosa ireo fokon'olona ny tolakandro teo saingy ny verin-dalana andrasina araka izany ny tony vaovao
Ny pejy ny fampianarana kosa indray dia nandeha ny fioteny ankarobato sy ny manodidina fa nisy tamin'ireo mpianatra niatrika ny fanadinam-panjakana BEPC no nahita ny laza adina mialoha ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no hitondrana aminao ny fanazavana misimisy kokoa makasika izay entiny Namintsovelo Sitraka sy Mathieu Princy. Nisy ny loharanom-baovao nilaza fa nisy nahita mialoha ny laza adina BEPC ho an'ny taranja tantara sy géographie, ny expression écrite tamin'ny taranja frantsay, ny taranja SVT ary ny taranja physique chimie miampy valiny miaraka amin'ny salanisa mifandraika amin'izany na ny antson'ireo mpampianatra hoe grille de correction. Teny amin'iny faritry ny commune Karobato sy manodidina iny no tena nahitana izany raha ny loharanom-baovao hatrany. Tsy nisy nanaiky ny laza izay tena zava-misy marina moa ireo olona sendranay teny noho ny tahotra raha ny fanazavany. Ty faty ty zany Karobato indrindra dia tany amin'ny ville dia nalaza be hoe isy fity hoe isy eo zao mbola tsao tamin'ny voalohany tsao fa rehefa nandeha zany nandeha ny recoupement isan-karazany tamin'ny fizika dia tena be dia be ny ankizy vita ny épreuve fizika maraina dia tena andalany eny tena misahotaka be ny ankizy le izy tsy lety ihany fa tena Karobato indrindra ny zanako moa na tena Karobato zany misy mpianatra be dia be tena ny ankizy ny andalany eo moa zany misaka ohatr'izao ny ankizy zany andalany dia tena mitanena izy kosa tsy mety kosa le izy fa misy mahita dia misy tsy mahita fa le mahita zany tsy tia maritra hoe iza na iza zao tonga dia zao tsika zao tsisy ninona tsisy tia maly atoandro zany avy amin'ny fizika zany maraina izy teo zay hoe dia ny fizika maly hariva hoe tena marina miaraka amin'ny grille de zany mamtsia zao raha mitena zany hoe grille de correction zany terme technique be fa le grille de correction zany matofatatry ny mpianatra dia fantatsika hoe nangina nefa ny feo tsy nisy sanamoaka ary tsy nisy sanitoroka ny zavantranga antony izay mampametra-panontaniana matahotra raha teo ireo nanatry masony zavanisy ka ny safidiny angina fa inona marina ny tena zavantranga tsy nisy tompona ndraikitra nahatsikasitra ve nahoana tsy nisy mpianatra nasany lazany marina ary raha tena nisy ny laza adina nivoaka mialoha iza no tomponantoka niezaka ny antso ny tompona ndraikitra moa izahay saingy tsy mbola nisy ny fanamarinana nataon'izy ireo. Ny vaovao mahakasika ny famatsiana herinaratra kosa indray dia namoaka tolotra vaovao indray ho an'ny androany ny teo anivon'ny orinasa Jirama manomboka izao. Ny eo anefa tsy misy ny fiatsarany ka mampitaraina ny mpanjifa na io famatsiana herinaratra na ihany koa ny famatsiana rano. Ravirazafy mahenina sy tahiry ny aina. Mametraka tanjona ho an'ny 5 taona ho avy sady ny orinasa Jirama toy ny amin'ny tombon'ny mpanjifa avoroeny raha 10 metsy eo izany amin'izao. Ny zava-misy anefa toy ny ambanimasy tsy hita, ny jiro tapaka lava ary ny rano filaharam-be hatrany eny amin'ireo pompon-drano izay mitsitaitaika. Fitaovan'inona noho izany no hamatsiana ireo mpanjifa vaovao ireo. Azo antoka ve fa hiatsara ny famatsiana herinaratra raha mbola mitombo ny mpanjifa amin'izao izay efa hiarany tserany ainy. Mba kotiana tsara le lan'ny mpanjifa fa ndraindray izay tian'le ao amin'ny Jirama ny apetany amin'le facture. Mba hena kely le jiro fa tena midangana misonitra foana isam-bolana. Teo aloha zao ny anay eo amin'ny 4 alina zao zay efa 7 alina satria raha tsy alefa misy mantsy rehefa misy olona vao alefa fa tsy alefa machine. Toy izany ampahany amin'ny etahitan'ireo mpanjifa sy ny tena iainany marina isan'andro. Ankoatra ny fampidirana jiro sy rano mitarazoka ny taonany maro ho an'ireo tsy manam-bola nafanganana izany. Ny taona 2024 fotsiny izao antota taratasy fangatana fampidirana jiro 424 isa no niangona tao amin'ny Jirama ankoatra ny fampidirana rano. Betsaka ny ezaka tiana tao saingy ny fanatanterana izany no mbola sarotra. Tao zany tsika amin'izao fotoana izao 700 isanjato ny famokarana herinaratra eto Madagasikara no miankina amin'ny solika zany. 300 isanjato ihany zany mba miankina amin'ny angovazavozana. Rano zany na masoandro zany. Ny famokarana herinaratra amin'ny solika dia lafo be. Dia isan'ny
manamboatra ny erinaratsika jirama ny famokarana herinaratra amin'ny solika tsika nefa te hivarotra ny herinaratra io amin'ny vidiny izay tena mirary indrindra amin'ireo mpanjifatsika ireo. Tontosandroany teny Korondrano andrefana ny fampahafantarana ny jiramobile tolotra vaovao ny jirama afaka manatona izany ny mpanjifa ka eny no mandoa faktiora manao fitarainana ihany koa ary mangataka fampidirana jiro sy rano. Mbola eny an-toerana ihany aloha hatreto no misy ny jiramobile andrasana ihany koa izay faharitan'ity tolotra ity. Ny pejy toe-karena dia sakana lehibe tsisy ny fampandrosoana na izany ara toe-karena na ihany koa ny ara sosialy nisy fananana paikady mahomby hitantanana ny firenena. Overmomy karaka izany ireo fanampiana raha tsy misy ny fahaiza mitantana hoy ny nambarana pahy toe-karena iray mila mahay manavaka ny tena laharam-pahamiana ny mpitondra ary tokony hiara iasa amin'ny sehatra tsy miankina. Ando miaratiana sy tokora marla. Tsy afaka ny androso mihitsy ny firenena raha tsy manana paikady mahomby hamana ny olana ara-tsosialy ny fanjakana. Na eo aza ireo fanampiana samihafa azon'ny firenena mbola lafitrezaka izany raha mbola mitony tandrametaka sy ny kitotoa amin'ny fandraisana andraikitra hoy ny pahy toe-karena. Sakana lehibe ihany koa ny tsy fahaiza mitantana eo anatrehan'izany. Dia tsy maintsy apetraka ihany koa ny bonne gouvernance satria le na dia azo vola fanampiana valivelona ary tsika izay efa nahazo antsika hatramin'izay ka raha ohatra ka tsy misy bonne gouvernance zany misy corruption tsy miasa araka ny tokony ho izy kitotoany atao aminy dia tsy aharitra zany reny le fotodrafitrasa reny ary na le emploi créé tamin'ireny zany lasa emploi précaire zany dia tsy hitarika ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka mihitsy. Dia tokony mipetraka tsara amin'izay ny lafiny ara-tsosialy ohatra ny resaka sécurité sociale ohatra ny resaka sécurité ny vahoaka amin'ny ankapobeny dia tokony misy structure mihitsy zany misy financement manokana fa tsy atao solution tip top zany le izy hoe ty androany tsy mihinan-kanina dia mena hanina dia rapitsy tsy mihinan-kanina indray dia mena indray rapitsy fa tokony misy tena drafitra ara-politika mazava tsara mihitsy hoe ty dia atokana mihitsy rehefa misy tsy mihinan-kanina dia ohatr'izao ny fomba hanaovana azy. Dia mila fiarah-miasa zany eo amin'ny fanjakana sy ny privé satria tsy ho vita amin'ny fanjakana rehetra izay manao partenariat public be dia be ireo association zay efa miasa amin'izany lafin'ny ara-tsosialy zany dia miara-miasa amin'ireny ary indrindrindrindra dia tokony manana participation betsaka zany ny etat amin'ireo les grandes sociétés izay tonga eto fa tsy kely fotsiny ny action ny etat ao anatin'ireny satria ireny ny tena hitarika fampandrosoana dia lasa tsy misitraka amin'ilay tombotsoa amin'ilay izy loatra ny fanjakana avy eo afa-tsy ilay impôt. Manana anjara andraikitra goavana amin'ny sy ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toe-karena tombontsika ny sekoly amin'ny fanomezana fampiofanana indrindra ny tanora atongavana amin'izany akafan'izy ireo manana sy manangana tetika asany manokana. Nisy tamin'ity androany ity ny famelabelaran-kevitra narahina ady-hevitra makasika indrindra ny fampandrosoana ny ara-toe-karena sy ny sosialy tetsy Antsakaviro. Tanjona ny ahafantarany rehetra indrindra ny tanora ireo lalana rehetra atongavana amin'izany. Eo amin'ny vaovao tapatapany kosa indray dia olona telo no indray namony any androany vokatry ny loza ampifamoivoizana ny tranga teo amparaky azo lava lalam-pirenena fahafito iny. Taxi borosy iray avy any Ambomandroso azo an'Antananarivo ity tradoza tokony ho tamin'ny 1:20 maraina teo ity. Araka ny fantatra tsy fahatomombanana ara mekanika no niteraka ny loza ka nivoaka ny lalana ny fiara. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray dia ho tanterahina ny Mahajanga ny 12 hatramin'ny 14 ny volana Aogositra ho avy izao ny andiany 15 ny Haliboeny izay tafiditra amin'ny fiodinana 7 amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara 2024. Ny vaovaon'ny maresaka iray sampirenena dia anatin'ny ady tanteraka amin'ny valanaretina Covid-19 ny ao Tunisia amin'izao tsy maraka intsony araka izany ny hôpitalim-panjakana sy ny mpitsapika voatery manampy azy ireo ny toeram-pitsaboana tsy miankina sy ny fikambanana mahalala-tanana. Zavandre Mahefa sy Mathieu Princy. Dans cet hôpital public de Tunis, les soignants ont dépassé depuis longtemps le stade de l'épuisement. Feno tanteraka ny hôpitalim-panjakana mandray ireo marary ny Covid-19 ao Tunisia amin'izao fotoana izao. Tsy maraka intsony izahay hoy ireo mpitsabo satria ny asiana ireo marary aza tsy misy intsony. Tsy maraka ihany koa ny fanafody sy ny oksizena hitsaboana ireo marary na dia efa misy aza ny tosika sy ny fanampiana avy amin'ireo mpiara-mombonantoka avy any ivelany. Ho an'ny tiram-pianakaviana ity izao manana marary ao amin'ity hôpitaly ity ny tenany. Nilaza izy fa atahorana mafy ny fivoahana ny trano amin'izao satria mianaka tanteraka ny Covid-19.
tsy misy afa-tsy ny fihiboana tanteraka sy ny fanaovam-bakisiny ihany no vahaolana ho izy. Manoloana izany nanapa-kevitra ny fanjakana ao Tunisia hampiasa ireo hopitaly tsy miankina ny toerana hanampy ireo mpitsabo sy hopitalim-panjakana. Misy amin'ireo olon-tsotra sy fikambanana tsy miankina ihany koa no tonga manome fitaovana sy fanampiana ho an'ireo marary. Araka ny tatitra moa dia tsy latsaky ny arivo isan'andro ny tranga vaovao ao Tunisia raha toa ka mbola ny 1.2 isanjaton'ny mponina ao an-toerana ihany amin'izao no vita vaksiny. Établissement de ce type pour soulager les hôpitaux publics. Ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa no hitaterana aminao ny famtinana ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Isan'ny songadina ho an'ny androany ny fitrosambola isaky ny mesika ataon'ny mpitondra, teo ihany koa ny famoronana asa sy ny fampandrosoana eny fotony ary ny ady amin'ny valana aretina. Germain Menjanahary, Andrisakoto Malala. Nahitsy ny miara-manonja androany raha nyresaka ilay vola notrosain'ny fanjakana malagasy tamin'ny taherim-bola iraisam-pirenena na ny banky iraisam-pirenena. Tsy vola omem-potsiny akory ireo fa tsy maintsy misy tambiny sy ny fanjanana izany amin'ny famerinana azy. Fa tsisy vola tena hoe tonga fotsiny dia hoe mena maimay-pona ary misy zana-bola ilay mpitondra milaza fa tsy mila mpamatsy vola iraisam-pirenena fa omaly dia izy menakavy indray no nitehaka amin'ny banky mondial. Tsy misy ohatran'ny banky mondial raha fampandrosoana ary tena ity fanjakana ity nahazo lela vola be zany ity ny tena nitrosa be indrindra dika zany ity mahatra indrindra zany. Manoloana izany moa dia fantatra fa isy ny fivoriana tsy ara-potoana izay antsoina ireo andrim-panjakana nampanao lalàna miisa 2 ny fahatelo ny volana aogositra izao. Nambaran'ny solombavam-bahoaka Mbs Alakamisy fa fomba fihetsika fotsiny izany ho fanakona maso ho an'ny vahoaka. Dia efa miomana amin'izay indray zany ny vahoaka malagasy sy amin'izay vola efa samborina indritra amin'izay ny amin'ny ahoana indray zany ny famerenana amin'ity dia maharitra 4 taona io ny famerenana an'io fa ny fampiasantsika ny vola aloha zany raha ny fantatra omaly dia hoe ao amin'natin'ny 5 taona raha tsy diso ny fitadidiako no ampiasana an'io 490 millions de dollars io. Isan'ny nampiavaka ny miara-manonja ho an'ny androany ny fidirana mivantana izay nataony solombavam-bahoaka feno rahalambomanana tao amin'ny antso telefônina tamin'ny fandaharany. Nahitsy ny resany fa tokony hifantoka amin'ny famoronana asa sy ny fanampiana ny mpandraharaha tsy ankanavaka ny mpitondra fanjakana. Nefa raha jerena ny tetika asa-panjakana amin'izao fotoana izao dia tsisy mihitsy ny fomba hoentina manampy ny secteur privé anarenana ny toe-karena mba hamoronana asa. Tetika asa misavoana sy fampanantenana pokaty no traikefa ananan'izao fitondrana izao ho iatrano ny miara-manonja. Betsaka ireo izay nolazaina saingy tsy hita ny fahatanterahana izany. Be ny projet izay misy nanampiana n'ity firenetsika ity hatramin'ny azahoantsika ny fahaleovan-tena dia betsaka ny vola narefa nefa aiza izy izay lasa sy mety de projet ny eto Madagasikara tsisy vokatra azo tsapa-tanana azo ny vahoaka azo ny olona teny fotony. Isan'ny fahavoazana mahazo ny firenena amin'izao ny fahavoazana nateraka ny valana retina sy ny tsy fahaiza-mitantany ny mpitondra. Amin'izao anefa dia mbola tsy mailo ihany ny mpitondra manoloana ny fiparitahan'ny variant delta any ivelany. Misy ny sidina izay tonga ahitana tranga vaovao. Tamin'ny 12 ny volana Jona dia nisy ny sidina tonga avy any Frantsa nitondra mpandeha 50. Tao anatin'izay dia nahitana cas positif na olona mitondra tsimokaretina voaporofa anankitelo. Mbola nisy ihany koa ny tamin'ny 14 ny volana Jona. Nisy ny tamin'ny 7 ny volana Jona dia avy any Frantsa ihany ireo. Nisy ny avy any Europa tany moa nitondra mpandeha ihany koa tamin'ny 17 ny volana Jona, 470 mpandeha. Fa hodinganiko ilay izy. Hodinganiko aty amin'ny volana Jolay tamin'ny 7 ny volana Jolay dia nisy sidina avy any Frantsa nitondra mpandeha 730. Nahitana cas positif roa tao anatin'izany. Ny avy any Kenya tamin'ny 15 ny volana Jolay dia nahitana cas positif anankiray ihany koa. Toraka izany ihany koa ny avy any Paris tamin'ny 17 ny volana Jolay dia nahitana cas positif anankiray. Ary ny farany dia nisy ny nandeha tamin'ny avy any amin'ny ranomasina moa izany tany Mahajanga, nahitana ihany koa mpandeha 3 dia nahitana cas positif anankiray. Maninona ny mbola misy le sidina nefa lazaina fa mikatona. Teo ampamaranana ny fandaharana moa androany dia nanentana ireo mpisehatra rehetra toy ny firaisamonim-pirenena sy ny mpanao politika ary ny maro hafa mba ho tonga hiatrika ny kongresy izay ho ataon'ny RMDM izy ireo. Itsy ankilany anefa
dia nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy maintsy noferana ny aben'ireo olona hiatrika izany noho ny ameana ara-pahasalamana. Lafumbavao makasika izay hatrany dia araka ny filan-kevitra omaly dia voantso hivory tsy ara-potoana ireo antenimera rontonta ahafahana manome fankatoavana ara-dalàna ny fifanarahanm-piara-miasa. Eo koa moa ny teti-bola fampiasam-panjakana na ny fonds souverain izany. Tsy mazava amin'ny vahoaka nefa ny mikasika izany teti-bola panjakana izany raha ny faneho-kevitry ny solombavambahoaka ny Madagasikara iray nandritra ny tafanataony tamin'ny Nambintsoa Velositraka Mathieu Princisi Andrakoto Malala. Mitentina 200 miliara ariary ny teti-bola fampiasan'ny fanjakana na fonds souverain tao anatin'ny lalàna mifeny teti-bola panjakana sy pantsiana taona 2024. Tsy mbola nisy ny tatitra manjava hatreto hoe natao aizavy ary navy no nisongadina ankoatran'ireo kianja ambary tsy seroa fa manara-penitra. Raha ny fanadihadiana ireo vola mivoaka sahan'ny fanjakana rehetra toy ny tetikasa sy ny fisahana manokana ny fahasaram-bahoaka ohatra akaiky amin'izany ny kere izay mianjady amin'ny vahoaka ny atsimo kanefa dia mbola tsy voavahatra amin'izao no voafaritra ao anatin'io. Eo koa ny lafin'ny famokarana izay tsy ahita mangirana hatreto ary efa nanipazany avy amin'ny antoko mpanohitra hevitra ny amin'ny vahaolana mifandraika amin'izany. Misy tokoa ve ny mangarary eto amin'ny firenena raha ny momba io fonds souverain io no asindresaka manokana. Ny famatsim-bola vao azo avy amin'ny banky iraisam-pirenena indray aloha hatreto no entina naromana ka hanadinoany ny vahoaka indray ilay fonds souverain. Ankehitriny nefa dia tsy hita taratra ny fampiasany ny fitondram-panjakana an'izay na amin'ny alalan'ny tatitra zany na amin'ny alalan'ny fampalalam-baovao mahakasika an'izay fitantanana ny fonds souverain izay. Eo indrindra mampanontany tena anay solombavambahoaka izay nahita an'izay maribola izay tao anatin'ny teti-bola panjakana. Toela moa dia isa ny fivoriana tsara-potoana izay atrehan'ny solombavambahoaka dia ao anatin'izay fivoriana tsara-potoana izay dia ametrahana mihitsy ny fangataham-panazavana mahakasika ny fampiasana ity fonds souverain ity. Raha ny fampitam-baovao dia horaisina mandritra ny fivoriana tsara-potoan'ireo parlemantera ny 3 Aogositra ho avy izao ny fanapahan-kevitra mikasika io fonds souverain io izay andrasana indray ny mety ho tatitra sy ny mangarahara ao anatin'izany. Tsy misahatra kosa ny fanaovana didy kofehy lehibe eo amin'ny fiadidy ataon'ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'ny madinika toa mitsangam-pahavalo amin'ny vahoaka mihitsy ny ben'ny tanàna ka manao didy zadona tsy misy fifampiarana akory. Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Aina. Vao maraimbe no efa nanomboka ny tangorona ny olona teto Behoririka sy ny manodidina tsy misy mba vahaolana na iray azy hita ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra mba nomezana rary ny ireo madinika nolazaina fa diovina ny tanàna nesorina ny tery avokoa ireo trano kely izay nandovola ara-dalàna ho an'ny commune voentsika trano ireo mpivarotra amoron-dalana raha tsy izany mena fampanantenana afafindra anaty tsena saingy tsy misy samborina ny taxi moto sy ny taxi bisikileta ireo rehetra ireo anefa samy mitady avokoa ary manantena fivampianana tsaratsara kokoa noho ny androany. Atoro mpamily taxi teny Behoririka nampiakapeo fa nesorina ny tery tamin'ny toerana natokana ho azy. Dia nesorin'ny commune aloha tamin'ny 4 maraina androany ary efa menacena hoe petahana takedare nefa ny stationnement ara-dalàna ny taxi eto amin'ity Behoririka eto ity efa nandefa taratasy tany amin'ny commune izahay milaza hoe raha ohatra ka misy mifandaminana dia ekenay fa miala ety amin'ny toerana tsy lavitra eto kanefa ny dia lasa natao teryvaimanta zany didijadona mieritreretina hanesorana an'ilay taxi tety zay no nahatonga ny tena koa tsy maintsy nidina tety androany anatitra an'ireo taxi ireo satria stationnement ara-dalàna ny taxi eto ary tsy ekenay efa nandroatanay taratasy ny hoe tsy ekenay ny fanesorana antery ny taxi ety amin'ny stationnement. Lasakorontana no manjaka ao Antananarivo renivohitra mitaraina avokoa ny madinika noho ny afitsiko ny ben'ny tanàna ireo mpanambola nefa mahazo rariny ihany ary izy ireny no tena mahazo tombontsoa betsaka ireo mpivarotra amoron-dalana nefa ny tena betsaka ary mitady eto an-drenivohitra hoaiza azy izy ireo rehefa tsy omena toerana. Nitondra fanazavana mikasika ny fidinana andalambe nataon'ny mpivarotra amoron-dalana ihany koa moa ity mpanolosaina ny tanàna ity ho an'ny androany nambarany hatrany fa tsy tokony andray fanapakevitra samy irery ny eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna famila ny fifampiresana sy fifampidiniana mazava mialoha izay hialana amin'ny tranga toiza hoy ny fanazavany. Aloha ilay izy satria mbola tsy tafiditra ianareo
ankehitriny zany amin'izao fotoana zao satria efa miroso makany fampidirana ny mpivarotra ao anatiny ao commune dia mahita le mpivarotra hoe tsy ampiray metatra akory era ny toerana ka io zany a le olona mpivarotra ety za zany dia miteny tsotra ampitantana ny tanàna fandaminana tsisy adala tsy anaiky fandaminana angamba fa le izy kosa dia tsotra hoe asio aloha le fifampiresahana mifampiresahana amin'ny solotena mpivarotra ary ao anatin'ny fifampiresahana dia mba tsy ny teny didijadona na ny baikomidina no terena ekeny mivarotra reo fa mba tokony a mba enona le etaetan'ny olona dia miangy amin'izay a no anaovana le proposition sy anaovana le solution misy ny fe hoe misy olona avy any ivelany tafiditra ao ka zany zavatra zany tsy mety zany nanaovana ny tsena be oririka dia tsena hoan'ny mpivarotra ety a be oririka fa tsy hoe mpivarotra ivelany be oririka ny ampidiriny eto zavatra ohatran'izao tokony ilana fandraisana fepetra farany aingana avy amin'ny commune mila maikana misy fivoriana ary raha vao fivoriana dia raiky mivarotra fa tsy avela ikorotana ohatr'izao le olona ary io raha tsy voafe io a mety hiteraka loza be ho an'ny tanànatsika ka zay le antony hoe mila mandray andraikitra fa tsy hoe alefa fotsiny le problème dia avy eo azy eo na resaka tatato kosa ny amin'ny mety ho fanoloana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay tariny prime ministre Tsay Christian ny hita nefa dia tsy mitsahatra mety ho tonga anatrany aloha ny fiainam-bahoaka noho ny tsy fahaiza mitantany mpitondra ny fitondrana mihitsy no tsy mahay fa be kazy politika hoy ny nambaran'ny professeur Mbs Alakamisy raha ny resaka tamin'ny Germain Omenjanahary sy Manorandre Malala. Isan'ny fahaizan'izao fitondrana izao ny manilika ny tsy fahombiazam-pitantanatry any amin'ny hafa ny hita matetika dia ny mpanohitra no lazaina fa manakorotana sy manimbatsembana ny fampandrosoana ny tsy fahaizan'ny mpanohitra ve no mampitotongana ny arikarena fahobe any amin'ny 4 isanjato ny mpanohitra ve no mampiakatra ny vidin'ny menaka ho 4,000 ny RMDM ve no tsy isiany vola anaovana ny tanamasoaritry ny teleferika ary no hoe isika no ampindrambola any Komoro ny RMDM ihany koa ve no tsy nahalo karama tsy misy mahafanjakana ny fanjakana intsony raha anaiko voazongozo ny mpanohitra sy tsy afaka anao ny programa anasany mivoaka indray zao ny vaovao ny amin'ny mety ho fanovana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta efa misy mihitsy aza anarana voatonontonona ho tendrena ho prime ministre eo amin'ny samy solombavam-bahoaka manohana ny fitondrana izany dia pirofo mitohoka amin'ny tendany fa tsy mahomby ny mpitondra amin'ny fitantanana ny PM amin'izao fotoana izao tsy manana itao ho lasa PM ninona lazainy eo akoatran'izay reo miaradia amin'ny rehetrarehetra reo efa mizarazara efa mipatitaka efa vaky ny sambo ary tsy sa manova an'le gouvernement sahirana mihitsy ny Andry Rajoelina amin'io hoe anova sa tsy anova vao manova indray mandeha io izy dia règlement de compte ny zavatra miseho PDB nefa manana ny ekipany tsirairay avy ihany tsy laza inona na inona fa malala betsaka ao efa manomana ny ady ataony raha anova ihany izy mety aminy dia aingana fa raha vao jisy fanendreo dia adieu vao vatsy cochon ozy ny fitenenana vita izy zany no mahatonga azy sahirana io ny problemany dia hoe tsy maintsy mireusira zany ny zavatra ataony fa raha vao tsy mireusira dia kapota dikan'izany sahirana izy ary ny tena tanjony anovan'le izy dia élection 2023 nefa tena mitsotra aminao fa hitany Andry Rajoelina amin'ny 2023 zao raha zao fandeha andry raha zao tsy manana olona izy deux tsy ampy kokory zareo ahoana fomba narenana ny taux de croissance zany zay négatif ho lasa positif be ary ambony ary zavatra mazava ngely izy tsy anana ny letraika efa dia tsy manaonao foana fantatra ke fa doublon tonga azy teo rehefa doublon tonga anao teo dia mahaiza manetry tena dia atsovy zay olona mahay fa tsy ny firenena mpitehana ohatran'io raha ny fahavoazana mazo ny firenena ankehitriny dia tsy afaka miala bala intsony no tsy afaka manilika intsony amin'ny hafa ny fitondram-panjakana Rajoelina iry dia daholo miainga avy any amin'ny fokotany ny commune district gouverneur député loholona gouvernemanta ary ny HCC tsy afaka anilika any amin'ny resaka valana retina coronavirus ihany koa satria efa tao anatin'ny valana retina aza ny filoha ankehitriny any Rajoelina
no mbola mampanantena velorano tsy tambo isaina izay tsy misy hita ny fahatanterahany izany. Tsara aloha ny manamarika fa governemanta fahatelo tao anatin'ny fitondrany izao mijoro ankehitriny izao. Ato anatin'ity fanadihadiny ity kosa no hitondrany Zavandremaefa sy Mateo Prince aminao ny teboka nisongadina nandritra ny fandaharana Saio Maly. Mbola lavitra ny hafa ny kitara ny resaka demokrasia no asindresaka eto Madagasikara. Hatramin'izay nitondran'ny Flora Joelina tokoa mantsy dia manjaka hatrany ny didiko fehalehibe ho an'ireo izay maneho hevitra ka manohitra ny tsy mety ataon'ny fitondrana. Ohatra tsara lainy tahaka nefa ireny hetsika nataon'ny diaspora tany Frantsay ireny. Ny mpitandro filaminana mihitsy no miaro azy ireo satria zony tanteraka ny midina an-dalambe sy maneho hevitra. Aizahoazy amin'ireny nefa isika eto Madagasikara. Zatra mitranga nefa amin'izao fotoana izao raha eto amintsika zany resahana dia tery ary tena tsy misy mihitsy ary tena ilazako azy fahitako azy manokana ny teo hoe fahalalana faneho-kevitra maneho hevitra eto amintsika zany raha vao misy ny zavatra mitranga faneho-kevitra dia mivoaka amin'ny beboty fa tonga dia efa raha vao mandeha fotsiny ary ny zavatra hoe any amin'ny tambazotra sosial dia efa misy mifanenjehana tonga any amin'ny cybercriminalité mandeha ny mpitsikelo ny voasambotra ny olona anankiray ka amiko zany lay faneho-kevitra raha eto amintsika dia hatramin'izao aloha dia tena mbola ady mafy ary mbola tolona mafy dia mafy mihitsy dia tsy mety mihitsy satria inona no erana ny lazaina fa tsy nentina ataon'ny fitondrana teo aloha nefa vao mainka tena zava-doza ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Raha vao miteny fotsiny no nabe ianao ka tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny mpitondra ankehitriny na tsy mifanaraka amin'ny foto-kevitra hijoroany dia fontsa. Amiko zany tena tsy demokrasia mihitsy, tsy demokraty zany ny mpitondra eto e. Ankoatra izay nambaran'ity mpanao politika ity fa tsy niomana hitondra mihitsy ny filoha ankehitriny. Tsy mahagaga hoy izy raha mitotongana tahaka izao ny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena eto Madagasikara satria maro loatra ny endrika tsy fahaiza mitantana eto amin'ny firenena. Normal be raha tamin'ny andron'ny président Marakaravalomanana ny fitondrany nilamina ny fiainam-bahoaka zakan'ny olona ny fiainana ny olona miasa daholo satria ny antony nioma ny président Marakaravalomanana azadiny fa président Marakaravalomanana nge niala avy any amin'ny fitantanana orinasy mahafantatra tsara ny olana ny sosialim-bahoaka zany ka ny olona anankiray zany mila miomana fa tsy hoe avy mikosokosoko zavatra iry dia tonga dia miazakazaka dia andray fitondrana ray zay. Ny faharoa ny fitondrana azo nanalaina ankeriny fa nanomboka tamin'ny taona 2010 ka nanomboka hatramin'ny taona 2024 tsy ara-dalàna nge nandraisana fahefany natokavana tamin'ny toerana io zany hoe io fitondrana io zany dia mipetraka ambony tsikafokafony. Isany voaresaka nandritra ity fandaranana ity ihany koa ny firongatry ny asan-dahalo ho any amin'ny faritra atsimo andrefa ny nosiny izay mampitaraina ireo mponina any an-toerana. Raha ny fanazavana mantsy dia tsy latsaky ny 5 ny olona maty sy maratra ao anatin'ilay volana ao amin'ny distrika Morombe noho ny asan-dahalo. Amaranantsika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia ny fanontaniana manitikitika ny be sy maro amin'izao dia ny hoe mbola mahita fomba hitantanana ny toedrara misy amin'izao fotoana izao ve ny fitondram-panjakana eto amintsika. Efa sesilany tokoa mantsy ny fitakiana ny fialan'ny Flora Joelina amin'izao. Inona kosa ary ny mety ho tombon-tsoa misy tokoa izany. Zavandremaefa Andry Rakoto Malala. Raha ho an'ireo mpanao politika sy mpanohana ny fitondrana aloha dia mirehare mihitsy izy ireo fa mpitondra tena mahavita azy ny Flora Joelina sy ireo mpiara-miasa aminy. Fitanisana ireo fototra-avitrasa vita tao anatin'ny taona sy tapany nijoroan'ity fitondrana ity no toa-kevitra entin'izy ireo hiarovana izany hevitra izany. Raha tia amin'ny tany an-dalam-pandrosoana na mahantra takany Madagasikara nefa dia tsy mifahavitana fototra-avitrasa no hitarafana ny fahaiza mitondra fa ny ady amin'ny fahantrano. Ity farana nefa toa-tsilay ara-pamena ho an'ny fitondrana TGV. Raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena farany teo ohatra dia ny ampy-hevatretsy raha hitapitrisa ireo malagasy mahantra noho ny krizy ara-pahasalamana. Kanefa isika vao sikajy tao anatin'ny firenena 5 mahantra indrindra maneran-tany mialoha amin'ny valanaretina Covid-19. Na tsy mijery tarehimarika azy dia azo hitarafana ny fitotongana amin'ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny izany fahantrana izany. Tsy mahagaga raha maro ireo olo-pirenena mitaky ny fialan'ny Flora Joelina amin'izao. Ho an'ny diaspora malagasy atsy La Réunion dia toy izao ireo tombon-tsoa raha miala i Joelina. Miverina amin'ny malagasy tanteraka i Madagasikara. Ny malagasy amin'izay no mahazo bana fa tsy ny vahiny intsony. Afaka atao tsara ny ady amin'ny kolikoly
tsy ny vola intsony no manjaka eo anivon'ny fitsarana sy amin'ny sehatra rehetra. Afaka manao hevitra ara-dalàna ny olom-pirenena rehetra. Mizotra tsara ny fitantanana ny harem-pirenena ka hisitraka ny tombontsoa rehetra ny maro anisa. Mangarahara ny vola azo sy ny fampiasana azy hiadina amin'ny kereny. Noho izany dia ny fialan'ny Andra Jolay ihany no vahaolana atavavoaka ny firenena. Tsy azo lazaina ho mahay mihitsy ny mpitondra iray raha mikorosofahana sy latsaka anaty fahantrana lalina ny vahoaka ao aminy na maro aza ny fotodrafitrasa vaovao mitsangana hisaky ny distrika. Mahantra ny vahoaka malagasy ankehitriny ary miteno azy ny zava-misy ara-toekarena sy ny ara-tsosialy ka hita miariary amin'ny fiainam-bahoaka. Feno ny fepetra ara-politika ho an'ny mpitondra kanefa very lavitra ny amin'ny fahaiza-manao hampandrosoana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka. Izay tokoa angamba no natonga ilay fitenenana hoe ny mpanakorotana tsy mahay mandamina fa ny mpandamina no afaka manakorotana, satria nandrobaka fahefana tamin'ny tsy ara-dalàna ny fitondrana Rajoelina ny taona 2024. Tapitra ny fampalalam-baovao izao alina izao fa ho arahinao rehefa avy eo ny fandaharana Global News famtinana ny maresaka iraisam-pirenena aorian'izay kosa ny famerenana ny fandaharana ahoana maro ny rahana amin'ny Germano Menjanahary aorian'izay ny oronan-tsary American Mad izay lalaoviny Tom Cruise ny tena kosa ametraka ny veloma ho amin'ny rahampitsindray tompoko.